Tanala, tarondro, sakorikita, kaloma parsoni na caméléon de parson no tanala lehibe indrindra eto Madagasikara sy eto ambony tany. Manana halavatra amin'ny 70 cm, milanjatra amin'ny 700 grama, 12 taona, eo ny fempitom-pivelomany raha miaina amin'ny toerana voajanahary. Biby mikisaka, mandady amin'ny tany na reptile saurien, voasokajy ao anatin'ny fianakaviana caméléoniné, ny kaloma parsoni. Biby efa nisy teto ambony tany hatramin'ny 20 tapitrisa taona lasa. Biby kely na insekta no fihinany, ary biby tsy mpivoaka alina na diurne. Ny lahy no bevatana noho ny vavy, eo amin'ny 7 taona hatramin'ny 5 taonany no afaka miteraka ny kaloma parsoni vavy. 20 hatramin'ny 80 ny isany atodiny, 3 hatramin'ny 5 volana izy no bevoka. Tsy mikotrika ny kaloma parsoni vavy fa mandavaka fotsiny ny toerana hanatodizany. 2 taona ao anaty lavaka ny atodiny vao fohy. Miloko mavomavo volondavenona sy maitso mazava mitsipika mainty matetika ny kaloma parsoni. Fitaovam-pifandraisana amantarana na ilazany zavatra tiany atao ny fiovandoko piseho aminy, ohatra tezitra na taitra na te hiaraka amin'ny vavy ny lahy. Indroa ny refin'ny vatany ny refin'ny lelany. Iny no fitaovam-pihazany sakafo ka mahatratra 20 hatramin'ny 100 km isan'ora ny hafainganam-pandehan'ny lelany rehefa hisintona na hitifitra haza hatao sakafo. Tsy voatery miara-mihetsika tahaka ny biby hafa ny vongamason'ny sakorikita kaloma parsoni fa afaka mihetsika tsirairay hatramin'ny 0 degré. Biby marefo fitombo taranaka ka ahina ho lany tamingana eto Madagasikara na quasi menacé no isokajiny Union internationale pour la conservation de la nature ny sakorikita kaloma parsoni anaty lisitra annexe de CITES, anaty lisitry ny biby zanatany arovan'ny lalàna velona eto Madagasikara ka tsy azo ampiny, tsy azo ampijaliana, tsy azo ahondrana ny ivelany. Efa ela no nisy roim-piarahamonina tamin'ny olombelona ny tanalahy eto Madagasikara araka ny oam-pitenenana hoe tanalahy ambony hazo ny vintana miova volo matoa misy zaza misioka. Ko maninona no sahamotika ny fiarahamonina efa nisy hatramin'ny ela isika ankehitriny? Doro tanety fa ny mbana ala amin'ny endriny rehetra no antony mety hampanjavina na hahalevina ka tsy ahitana intsony ny sakorikita na tarondro na tanalahy kaloma parsoni eto amintsika. Faritra mando avaratra atsinanan'i Madagasikara no betsaka ny tanalahy na tarondro na sakorikita kaloma parsoni. Biby zanatany tsy hita n'aiza na endémique eto Madagasikara.